fa toy ny sehatra rehetra dia anjakan'ny kolikoly ihany koa ny sampandrara fitsarana fiarakodia miezaka misoroka izany tranga izany nefa ny tompona andraikitra raha nitokana fotodrafitrasa vaovao fotodrafitrasa izay natao indrindra hanenana izay trangana kolikoly eny anivon'ny foibe tahaka itony ny foibe tahaka itony moa zany dia ifamezivezen'ny mponina indrindra ny manana fiarakodia eo ihany koa nefa ny fahankapana samihafa amin'ny vola izay kirakiray. Zandary miady amin'ny kolikoly sy miady amin'ny fitsaram-bahoaka io no nisongadina nandritra ny lanonam-pitokanana ny foibe toerana fitsarana fiara na sy mpanavaozana tetsy alarobia androany. Ary fotoana ihany koa nanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny takelaka na autocollant amin'ny fiarakodia atao fitsiriana ho fiadiana amin'izay kolikoly sy ady amin'ny fitsaram-bahoaka. Fanentanana no atao ho an'ny rehetra mpampiasan'ny lalana hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie Paja Didier Girard. Ity indray zany dia takelaka autocollant moa filazantsika azy apetaka amin'ny tomobile zany mba hanentanana ny olona tsy hamaly ny kolikoly izay mety ho ataon'ny gendarmerie mba koa entina miady amin'ny fitsaram-bahoaka. Zay zany apetaka amin'ny tomobile rehetrarehetra izay ny tsara atao aminay zany dia osinandreto fanentanana zany satria ny fanenjehana zavatra hafa ny fanentanana zavatra hafa manentana zany ny gendarmerie zao mba tsy hanao kolikoly ny rehetrarehetra indrindra moa ny atao anatiny koa zany mba tsy hanao fitsaram-bahoaka ny vahoaka malagasy fa atoky ny fanjakana atoky ny tribunaly atoky ny tompon'andraikitra fanjakana. Raha efitra enina sy riana iray no ny asan'ny foibe toerana fitsarana fiara teto alarobia teo aloha dia efa nahazo efitrano misy 7 sy riana iray amin'izao. Efa natsangana ihany koa ny fototry ny riana faharoa. Akoatra ny fanavaozana ny toeram-piasana dia mila avaozana ihany koa ny fomba fiasa hoy ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie. Nanatrika sy nitokana ny toerana ihany koa ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Béni Xavier Rasolofo Nirina.